Fampom-pivavahana atolotry ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Noraisy-peo sary tety amin'ny fiangonana FJKM Ankady Tany Fitiavana. Vondrombavaka izy ity tamin'ny taona 2024 fa ankehitriny kosa amin'izao 2024 izao dia efa fitandremana. Mbola ao amin'ny tranony kristianina no anatanterahana ny fampom-pivavahana. Manasanao ary izahay anaraka izany fampom-pivavahana izany ary anovo haim-panahy sy riom-po amam-panahy ao anatin'izay. Ndao roso amin'ny hira faneva ary tsika dia ray tsangana isika anao izany hira faneva izany fitsy izay dia tonga dia mitoy fampom-pivavahana manontolo. Riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Faly mandroso an-tokantranonao amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izao amin'ity alahady 7 Jolay 2024 ity. Iarahana amin'ny FJKM Ankady Tany Fitiavana Sondaparitany Antananarivo Atsimo. Alahady voalohany amin'izao volana izao ity androany ity ary alahady fafito manaraka ny Trinité. Mibanjina lohahevitra vaovao sika ary avana araka izany ato anatin'ny sahany FJKM dia ny lohahevitra manao hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra. Miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra. Fotoam-pivavahana amin'ny endriny faharoa no tanterahantsika ao anatin'izany. Andeha diraisan'ny voninahitra an'Andriamanitra isika ka ny Salamo fa 420. Andehan'ny manontolo andehan'ny voalohany ka hatramin'ny andehan'ny fahavalo. Ny rahantsika rehetra miredina mamaky aorian'izay dia ny hira fa 720. Andehan'ny voalohany sy faharoa. Isy vavaka aorian'izay hira fideran'izay vitany vavaka vao mipetraka isika. Salamo fa 420
ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Iara-maka izany sika amin'ny aran'ny Tompo manao hoe raha tsy Jehova ny momba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehova ny momba antsika dia mitelona antsika velona izy, raha mitelona antsika ny fahatezerana dia nandifitra antsika ny maro, ary nanafitra ny fanahintsika ny rika, eny nanafitra ny fanahintsika ny rano-zavoka. Isaorana Jehova izay tsy nanolotra antsika ho rembon'n'ivy, ny fanahintsika dia afaka tahaka ny vorona, afaka tamin'ny fandriky ny mpiasa, tapaka ny fandriky ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia amin'ny anaran'i Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra ranay eo, fifaliana lehibe ho anay amin'izao alahady maraina izao ny miara-manandram-peo midera sy mankalaza amin'ny voninahitra ny anaranao. Niarahany redona teo ny feon'ny salamo, ary ny hira ihany koa izay nomezam-boninahitra sy diarananao ary izao vavaka tanterahana izao ihany koa Tompo. Misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'ity volana vaovao menao anay ity indray. Misaotra anao ny tombonandro fahavelomana, ny hery tanjaka fahasalamana mbola atafinao, omenao anay tsy tapaka isanandro sanandro. Tsapanay fa fahasoavanao zany Andriamanitro. Ndreto izay manatona anao, misaotra sy manome voninahitra anaranao ka raiso anitra kasitrahana ao atrehanao zany. Matsiaro ny tsy fahatanteranay koa nefa izay Tompo ka mifona aminao, mangata-pamelana aminao. Sasao madio zay mba afakeloka, ary dio zay mba afampotana. Tsaronay ny fahadisoanay Tompo, ary teo anatrehanao ny naontanay ka eo anatrehanao ihany koa ny ifonanay ankehitriny. Ny baboka amin'ny fahotanay izay, ny amin'ny tsy fahatanterahanay izay, miaiky ny eloka izay. Mananteny izay fa ny fo torotoro, ny fo mangorakoraka tsy mba ataonao tsinotsinona. Ary dia raisinay imponona sahady ny famelan-keloka omenao ny alalan'i Jesu Kristy. Dia mananteny izay fa omenao tolo-botsitra zany. Mananteny izay fa efa voadionao sy voasasanao sahady izay, rehefa niaiky tokoa ny fahotanay. Dia raisinay imponona izany famelan-keloka omenao anay izany. Misaotra indrindra ry Andriamanitra fitiavanao, misaotra fa tianay ianao. Amen. Aoka petraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana izay ankalazana ny ten'Andriamanitra isika izao ry havana ka ny 220 no iarahantsika rehetra mihira
mialoha ny tsangana ny ramponampon'Andriamanitra izay efa niomana ao amin'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. 420. Eo amin'ny fotoana izay andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika riavana ka mialohan'izany dia andeha isika hivavaka. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izahay. Misaotra anao izahay satria afaka andresy iain'ny teninao indray amin'ity anio ity. Koa ankehitriny Jesosy dia mangataka ilay fananao masina izay efa nampitoerinao any anatinay tsirairay avy izahay. Mba hiasa manan-kery na ho amin'ny mpamaky ny teny dia aoka mba ho voavaky mazava tsara ny soratra masina. Ho an'ny tondra ny hafatra ny teninao kosa Jesosy dia aoka mifananao masina no anendry azy ka tsy izy voambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Ary ho an'ny vahoakanao kosa izay iaino izany teny izany dia sokafo ny fon'izy ireo Jesosy mba hatanterahany ny sitraponao ka tsy hiverina foana any aminao ny teninao raha tsy efa natanteraka izay nampanirahanao azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Iara iainy sy amaky ny teny soratra masina sika riavana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Salamo 7:20 andininy 7 hatramin'ny 7:20. Salamo 7:20 andininy 7 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Andriamanitra, raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao ka namaky ny hefitra, dia niorooro ny tany ary nitaitaika ny lanitra tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na iry sy na iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely. Raha noram-pitahiana no nalatsaka ao tamin'ny lovanao, Andriamanitra, ary raha kotra izy dia novelombelominao ny olonao. Tamatoerana teo mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao ianao Andriamanitra. Ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antokony lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky nandositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo. Raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny elabory-mailala miravaka volafotsy, ary ny volony miravaka volamena tsara. Raha aheliny tsy to eo ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Zalimona. Ho tohizantsika ny vaky teny araka ny voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9 andininy 12 hatramin'ny 7:20. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy: ianao manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namalika nanao taminy hoe: na dia manambara ny tenako aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay aviako
na izay aleako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na de ray akory aza. Ary na de mitsara aza aho dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho fa izaho sy ny ray izay naniraka. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona rola. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka de manambara koa. De hoy ireo taminy, izay rainao Jesosy na maly hoe, samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo dia nahalala ny raiko koa. Ho faranantsika ny vaky teny araka izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany, Kolosianina toko voalohany ny 7 hatramin'ny 7:4. Kolosianina toko voalohany 7 hatramin'ny 4:4. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra ny ray izay mampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Amen. Ray masino itsenantsika ny afatr'Andriamanitra ny laharakira 420 sy 700 ka ny andininy voalohany any. Andeha retsangany sika ry havako. 420 sy 700 andininy voalohany. Ny fiangonana araka ny fanambara teny am-piandohana ry havana dia mibanjina aloha hevitra vaovao sika amin'izao volana jolay izao dia aloha hevitra manao hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao, miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Ny filazantsara araka ny jaona no aoka ao ambany masontsika ijerentsika izay hafatry ny tompo tandrify antsika ho sakafom-panahy sy ho fampiorenam-ponona ho antsika indray amin'ity alahady maraina ity. Jaona toko 9 ka ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 7:10. Jaona toko 9 andininy 12 ka hatramin'ny andininy 7:10. Vao mahita ny andininy 12 sika dia izao no avy hatrany dia hitantsika mifandraika amin'izany loha hevitra izany. Hoy ny vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy ny teny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny. Amen. Izay manaraka ahy, izay miara-mandeha amiko, zany raha tsy tsorona ny tiany Jesosy tenenina amin'izany. Koa isika kristianina
miara mandeha amin'ny tompo andriamanitsika, miara mandeha amin'ny Jesosy Kristy. Andeha ho tarafitsika avy amin'izao 12 zao ka hatramin'ny 17 hoe manahoana sika, inona mampiavaka atsika. Raha ity tantara ity ry havana dia tantara ny nanambarany Jesosy Kristy ny tenany ho fahazavan'izao tontolo zao. Be deaibe reo izao lazain'i Jesosy Kristy fa ny eto dia ny mahakasika ny fahazavan'izao tontolo zao no lazainy eto amin'ny dimy jaona toko 9 ty. Fahazavana ho an'izao tontolo zao, avy ao anatiny ka haparitany ho an'izao tontolo zao, omeny ho an'izao tontolo zao. Jesosy Kristy manko dia arakaraky ny zava-misy, arakaraky ny zava-mitranga tamin'izy niaraka tamin'ireo mpianatra no anararaotany, no anatanterahany fampianarana na fanambarantena tahaka nyty milaza lazainy eto ity hoe izao ny fahazavan'izao tontolo zao. Na tonga an'izany ry havana dia zao, rehefa avy nakalaza na maraparana ny fankalazana ny fetin'ny taberna kely, taoren'ny fankalazana ny fetin'ny taberna kely ny vahoaka, izay fety lehibe tokoa andrehetana labozy lehibe manerana ny tanànan'i Jerosalema, dia nahita ny reny Jesosy Kristy ary tao anatin'izany indrindra izy no nampita hafatra, nampianatra tamin'ireo izay rehetra niaraka aminy fa izy dia tsy Jerosalema ihany no hazavaina fa izao tontolo zao mihitsy. Izy no fahazavan'izao tontolo zao, tsy tahaka n'ireny labozy be deaibe manerana ny tanàna, labozy lehibe reny. Zay manaraka ozy izy dia tsy mba mandeha amin'ny maizina, izay miaraka amiko ilay fahazavana izay tsy mivily lalana, zany hoe feno aizina ny manodidina, fa izay miaraka amiko tsy mivily any amin'ireny maizina ireny dia manana ny fahazavana aina avy aty amiko, manana ny fahazavana aina. Zany hoe i Jesosy Kristy no mandeha eo aloha ary izay miaraka aminy fa tsy mivilivily amin'ny lalakafa dia manana izany fahazavana avy aminy izany. Andeha ary ho jerentsika, ho raisitsika avy hatrany amin'izay izay afatra tiany tompo ampitainao antsika amin'ity androany ity. Afatra roa no andeha ho raisitsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Manahoana hoy aho tenin'Andriamanitra ny olona miara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra, na ny kristianina tena miara-dalana amin'ilay tompo Andriamanitra izay vavahany. Izay miara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra voalohany indrindra dia manana ny fahazavana ina izy, manana ny fahazavana ina izy. Jesosy Kristy no miteny eto hoe izao ny fahazavan'izay tontolo zao izay manaraka tsy mba mandeha amin'ny maizina fa manana ny fahazavana ina izay manaraka ny Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy dia nambarany Tomasy mazava tsara fa tompoko sy Andriamanitro, tompoko sy Andriamanitro. Ka izay manaradian'i Jesosy Kristy dia manana zany fahazavana ina izany. Faharoa, izay miara-dalana amin'ilay tompo Andriamanitra dia marina izy. Tsy Jesosy Kristy indray zany zao ny tenenina eto fa faharoa zany dia ilay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy indray zany no lazaina eto fa miara-dalana, ka ny olona miara-dalana aminy dia marina, marina izy. Ho jerentsika tsirairay ireo afatra anankiroa reo. Voalohany dia hoe manana ny fahazavana aina, faharoa dia hoe marina, manana ny fahazavana aina izay miara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra, izay miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy. Fahazavana vokatry ny aina hoy ny dika teny ambonina eto Madagasikara, fahazavana vokatry ny aina. Jesosy Kristy zany io jiro lehibe io, io loharano ny fahazavana io. Isika raha toka lazaina fa fahazavan'izao tontolo zao, satria milaza an'izany koa izy any Matio toko 10:4-10. Izao ny fahazavana, ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao mantsy ny mpianana. Raha milaza an'izany Jesosy dia lay fahazavana avy ao amin'i Jesosy Kristy ampitaina any amin'ny mpianatra ary aparitana ho any amin'ny besin'ny maro ho any amin'izao tontolo zao. Fahazavana miampita tahaka ny fahazavan'ny masoandro makeo amin'ny volana izay vao makaty amin'ny tany no fahazavana ao amintsika mpianatra. Fa i Jesosy Kristy no tahaka n'ilay masoandro loharano ny fahazavana. Zay ry havana raha somary hazavaina kely mahakasika ny fahazavana Andriamanitra sy ny fahazavana izay omeny antsika. Jesosy Kristy lay fahazavana fa mirapiratany voninahitra Andriamanitra, ka izay miara-dalana aminy dia
ampamirapiratana zany voninahitra Andriamanitra zany izay miara-dalana amin'ny rehetra mahazo an'izany famirapiratana mahafinaritra sy mahagaga zany izay rehetra miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy. Ny fahazavana ry havana de raha ny amin'ny Genesisy de efa taorian'ny faharena zavatra maromaro isan'izany ny rano sy ny sisa de mbola aizina ny nanarona ny lalina fa nataon'Andriamanitra amin'izay ny fahazavana mba mpandositra n'ireny aizina rehetrarehetra ireny nandrakotra ny tany sy rehetra teo aminy. Andriamanitra dia nanazava ny voariny, nanazava izao tontolo izao Andriamanitra ka Jesosy Kristy eto nolazaina fa fahazavan'izao tontolo izao de Andriamanitra naniraka azy mba hahazava izao tontolo izao ary mihoatra lavitra no masoandro izay hitantsika io izany fahazavan'i Jesosy Kristy zany. Ny masoandro manko de ny ila bolatany, ny ilany ihany ny mazava fa ny ilany maizina. Ny masoandro de mitranga maraina miletika rehefa hariva, mitranga maraina miletika rehefa hariva, ohatr'izay hatrany hatrany. Fa Jesosy Kristy kosa tsy mba tapitra zany ny fahazavana fa fahazavana mandrakizay zany Jesosy Kristy zany, tsy mba tahaka ny masoandro izy. Ka izay rehetra miaraka aminy zany de mana zany fahazavana zany mandrakariva ary tonga fahazavana zao tontolo zao mandrakariva ihany koa. Tsy mba mandeha amin'ny maizina. Ahoana zany hoe tsy mandeha amin'ny maizina? Tsy miraparapa ao amin'ny zavatra zao tontolo zao izay feno aizina. Zany neny mandeha amin'ny maizina miraparapa na ny ametrahan'ny tongony aza tsy hitany. De zany zao tontolo zao misy antsika ity. Tsy tahaka zany ny kristianina izay miara-dalana amin'ny Tompo Andriamanitra fa mazava tsara ny lalaka-leny, mitony tsara izy, milamina ny diany, tsy mba mandeha ao amin'ny maizina, tsy mba any amin'ireny zavatra zao tontolo zao ireny no mahamaiky azy sy anokanany androny sy ny fotoanany. Tsy zany ny olona miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy, ilay fahazavana iny. Andeha ry havana iainantsika izany tenin'Andriamanitra zany, iaino zany tenin'Andriamanitra zany ry mpanaradian'i Jesosy Kristy. Ka tadidio fa manana an' Jesosy Kristy io fahazavana ianao, manana azy ianao ho mpamirapiratra, hampamirapiratra ny fiainanao any eon'Andriamanitra, izany famirapiratany ny voninahiny zany ny fiainanao. Raha tena miara-dalana amin'ny marina ianao fa tsy mivily ana maizina sy miraparapa miaraka amin'izao tontolo izao, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Hoy ny epistily ho an'ny Romana, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ho any amin'ny maizina sy ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa fa ny potsampy sy ny zavatra maro samihafa, asan'ny maizina ireny rehetra ireny. Fa ny kristianina miara-dalana amin'ny Tompo Andriamanitra manana an' Jesosy Kristy ho fahazavana ina. Faharoa, idirantsika ny afatra faharoa, izay miara-dalana amin'ny Tompo Andriamanitra dia marina izy, marina izy. Ahoana moa zany hoe marina zany? Dika teny hafa dia milaza azy hoe azo antoka, azo itokisana, tsy mivadika. Marina amin'ny fanamparantenany izy. Zay aloha ny tsoahantsika voalohany. Marina amin'ny fanamparantenany izy. Jesosy dia milaza fa izy ny fahazavana zao tontolo izao. Tsy mpamitaka izy, tsy mpandaingana pisoloky izy hoe andao anaraka daholo fa rehefa avy eo nefa any amin'ny maizina sy any an-kadiny efa rana. Fa any amin'ny fiainana mandrakizay izay rehetra manaradian'i Jesosy Kristy. Marina zany tenin'i Jesosy zany. Marina zany. Azo itokisana zany. Satria misy Andriamanitra, manana Andriamanitra rainy ho mpanamarina ny teniny izy. Zany zany sika. Manana eo Andriamanitra io ho vavolombelona namarina izay ambarantsika. Ka milazantsika hoe izaho mpanaradian'i Jesosy Kristy, hita eo amin'ny fiainantsika, hita eo amin'ny ataontsika. Ataon'Andriamanitra hita sy misongadina, hita n'izao tontolo izao tokoa fa marina tokoa fa tena mpanaradia azy marina iny olona anankiray iny. Ataon'Andriamanitra hita marimarina tokoa zany, voaporofon'Andriamanitra zany fa tanteraka izay ambaranao, tanteraka izay iorenanao. Ilay Andriamanitra tsy mba mpandainga, ilay Andriamanitra marina no ampiteny anao, ka izay ambaranao dia marina tsisy ady hevitra, marina tsy misy kenony. Neverin'ireto fariseo reto manko ry havana fa
io vatatenan'i Jesosy Kristy maha olombelona azy io nijereny zareo raha niteny an'izany Jesosy hoe izany fahazavan'izao tontolo izao de mijery izy aiza korinao zay mazava eo. Zay zany tao an-tsainy reto fariseo reto, ilay Jesosy Kristy zanaky Josefa sy Maria, ilay Jesosy Kristy olombelona nofamandrano no jereny izy ireo, fa tsy ilay maha-Andriamanitra an' Jesosy Kristy, tsy ilay mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy Kristy. Zany koa ny fitazan'izao tontolo izao antsika, fa tsy ilay mahazanak'Andriamanitra antsika. Izay rehetra nandray an'i Jesosy Kristy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka ny olona miara-dalana amin'i Jesosy Kristy, ny olona manan'Andriamanitra ho rainy tahaka an'i Jesosy Kristy, zandrin'i Jesosy Kristy, dia hafa mihitsy, marina amin'izay fanambarana rehetra ambarana, satria Andriamanitra mihitsy no manampy azy manambara sy manamarina izany fanambarana izany. Zay ny amin'ny resaka fanambarana. Zay manko ny olana eto, satria Jesosy ny teny hoe izany fahazavan'izao tontolo izao. Aiza koa e ho reto fariseo reto. Faharoa, resaka fitsarana, marina amin'ny fitsarany Jesosy Kristy. Fahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia tsy mbola hitsara izao tontolo izao, fa ninona hamonjy izao tontolo izao. Zay no nahatongavany teto tamin'izany, fa rehefa avy amin'ireo lanitra ratra izy vao hitsara. Kanefa na izany na tsy izany, misy ireo efa fantatry Jesosy Kristy sahady fa tia tsara velatsy, efa nitsarainy sahady izy zany. Ny fariseo efa nitsarainy Jesosy Kristy sahady, raha mitsara aho ozy izy Jesosy Kristy dia marina ny fitsarako. Raha mandinika an'izany zany tsika, tsy marina amin'ny fanambarany fotsiny ihany Jesosy Kristy, fa marina amin'ny fitsarany ihany koa. Hita ny hita sy izay miseho ivelany ihany no ny tsarany reto fariseo reto an'i Jesosy Kristy, araka ny efa nambara teo. Zany hoe ianareo izy amin'ny 1:12, mitsara araka ny nofo, mitsara araka ny nofo ianareo, 1:12, ary tsy marina ny fitsaranareo. Mitsara araka ny nofo ianareo, tsy marina ny fitsaranareo. Za kosa ozy tsy mitsara olona, ary raha mitsara za marina ny fitsarako, satria ireo fariseo ireo dia tsy mba miara-dalana amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, fa hafa ny zavatra lazainy, hafa ny tanterahany. Tsy marina amin'ny fanarahandian'Andriamanitra ireo. Adikan'izany tsy marina ihany koa ny fitsarany. Ahoana ny fitsarany? Mandangy ianao, milaza azo izao anao nefa tsy zany akory, kanefa izay lazain'i Jesosy Kristy dia tena marina amin'i Jesosy Kristy. Izay miara-dalana amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, irery ihany no marina ny fitsarany. Tahaka izany ihany koa zasy ianao, isika ankehitriny tsy afaka hitsarana izany izy sika, tsy mahafantatra izany izy sy ny any am-pon'ny olona sika raha tsy Jesosy Kristy, raha tsy ny fanamasin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy no mampatsiaro atsika, mampafantatra atsika. Iny olona iny ka izao izy irery ihany mahalala ny ao am-potsy miloaka, mahalala ny ao aminatin'ny sainy tsirairay avy. Ka raha teo marina amin'izany rehetrarehetra zany sika ry havana, andeha sika hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitsika. Eto ampamarana anary averin'ny ray mandeha, fa ny kristianina miara-dalana amin'ny tompo Andriamanina dia manana an' Jesosy Kristy ho fahazavana ina, manana ny fahazavana ina. Ary faharoa, ny kristianina miara-dalana amin'ny tompo Andriamaniny dia marina, marina amin'ny teny ambarany, marina amin'ny fitsarany, marina amin'ny ataony rehetra. Ho Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo misaotra indrindra noho ny amin'ny teny nomenao anay tamin'ity androany ity ho sakafom-panahy, ho fampaherezana, ho fanitsiana izay diso fitaizana amin'ny fahamarinana sy ny asany maro samihafa izay mbola tsy voatanisanay eo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Andriamanitra satria nampianarinao anay fa raha tena mpanaradianao marina tokoa zay, raha tena miara-mandeha aminao tompo Andriamanitra tokoa zay, dia tsy maintsy miara-mandeha amin'i Jesosy Kristy ilay efa nanambarany tenany fa fahazavan'izao tontolo izao. Tsy maintsy mino an'i Jesosy Kristy ilay nihiraka ao Andriamanitra
mba ho fahazavana ho an'izao tontolo zao. Tsy maintsy sy mino ny teniny Jesosy Kristy sy ny fanambarany momba azy sy ny tenany, fa tsy ianao tahaka an'ireto fariseo reto izay anevatevany Jesosy Kristy ary iampangany Jesosy Kristy ho tsy marina sy ho mpandainga mihitsy aza. Tompo Andriamanitra, mba tsy ho izay anie izany. Misaotra indrindra fa nampianarinao anay fa porofonao fa tsy irery izahay, fa manamarina anay ianao, ka tsy misy afaka nameloko anay rehefa ianao no manamarina anay, rehefa ianao no momba anay tsisy atohitra anay. Misaotra indrindra fa hery lehibe ao anay izany. Minaran'i Jesosy Kristy, ilay fahazavan'izao tontolo izao no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Andeha retsangana sika ry havana hanambara ny finoantsika. Ny fanikam-pinoana apôstôlika no iarahantsika rehetra miredona, iarahantsika manonona ho fanambarantsika ny finoantsika eo anatrehan'ilay Andriamanitra, Tompo Andriamanitra inoantsika. Mianaran'ny Tompo manao hoe: Minon'Andriamanitra Yesu Tompo Andriamanitra sy nahany ao, amin'n'inona Jesosy Kristy sanany ary tongana tompontsika, izay nitotoroana tamin'ny masina, nateraka marifetsiny, nijaba napaka-potokolady, nombola tamin'ny azo fijaliana, matsikaranehena, nidina tany fiainantsika, tsy nahataman'ny azo fahately, miakatra ao an-dahatra, mipetraka amin'Andriamanitra Yesu, avy any avy tsara velona sy maty, mino ny fanay masinao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana olona masina, famelan-kely, fitsanana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ok, petraka ny fiangonana. Ry havana malala, tonga amin'ny fotoana izay anavaozantsika ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika izao. Ny laharan-kira fahaenina sy 300 no ataontsika, ao anatin'izany no anaterantsika ny rakitra ety anoloana. Laharan-kira fahaenina sy 300. Safua amini malemi atanzao ireo zay reraka ao aseu Jesosy doa
mandeha ray tsangana isika tsangana isika anolotra ny rakitra ao an'Andriamanitra raintsika ary ao anatin'izany koa no anaovana ny vavaka fangatahana anolotra izany amin'ny alalany vavaka isika vavaka isika. Andriamanitra rainay eo fantatray fa loharan'ny fahazavana ianao, loharano ny zavatra rehetra ianao. Misaotranao izahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao tsy tapaka arotsaka ao amin'ny fiainana andavanandro. Misaotranao izahay noho ny fanambinanao anay nomezanao hery tanjaka fahasalamana ary nafahanay teo amin'ny andavanandrom-piainanay nahazo vola raha nikaroka sy nitady izany. Dia nomenao izay Tompo, tsapanay fa fitahiana avy aminao izany ary fitahiana mahatretrika manana ambiampy eo anay. Ankehitriny ary atolotra ny ampahany amin'izay nomenao anay mba anaovana ny asanao ary anamariana ihany koa ny fanavaozanay, ny fanoloranay ny tenanay ho anao Andriamanitra. Raiso mba ho fanatitra velona masina sitraka ao izany. Raiso miaraka amin'izany koa ny fonay sy ny tenanay ary ny fanahinay. Ny mombanay rehetra Tompo, afonay manontolo, ampitiavana, ampanetretena ho anao ilay Tompo Andriamanitra izay iarahanay mandeha. Metraka ambavaka izahay ny fiorenanay ampinoana sy ny fanompona ianao. Ampahirezo izay manoloana ny adi-panahy maro samihafa, manoloana ny fisedrana sy ny fitsapana, ny fizantoetra rehetra izay tsy maintsy andalovanay. Maro ny miatrika izany ankehitriny Tompo. Matsiaro toakivy, matsiaro miaina ao anatin'ny aizina, very-hevitra, mila amoy fo. Tompo, ianao ilay fahazavana ianao kampahery, anay tsirairay avy izay ao anatiny izany. Ankehitriny koa izay Jesosy dia matsiaro ambavaka ireo anatin'ny tsy fahasalamana. Izany no antony tsy hafahana mandeha amin'ny tempolinao amin'izao alahady maraina izao. Tsy maintsy hijanona ao tokantrano na mety any amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa. Tompo Andriamanitra, na ny masonay mahita izao fanompoam-pivavahana izao, na ny sofinay mandre izany ka tafiditra ao anatin'izany tsy fahasalamana izay tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Ny fanasitranana, sitrano amin'ny tananao mahery, tendreo ny loharanona retina ho ritra. Trotram-bavaka izay Jesosy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, mahita ny atsipiriam-piainanay rehetra ianao, mahita izao fahantrana lalina mianjady eto amin'ity firenena ity izao ianao. Afao izahay manantena izay fa tanana mahery, sandry ahinjitra, tahaka nanafahanao ny zanak'Israely tany Egipta, nanafahanao ity firenena malagasy misy anay ity ao anatin'izao fotaka ny fahantrana, aizy-pitony aizy fanjakan'ny aizina, ny fanompo-tsampo maro samihafa izao. Fa Andriamanitra mahery ianao, Andriamanitra miasa ianao ary izao pelatananao tsisy marombaka. Rehefa ianao no miasa Tompo, tsy misy mahasakana. Metraka ambavaka izay ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, trany amin'ny isam-piangonana sy ny isam-pitandremana, isaky ny sondamparitany sy ny fiangonana iray manontolo. Matoko izay fa mijery izany fiangonana izany hatrany ianao. Ianao ilay tompony fiangonana, ianao ilay lohan'ny fiangonana, ry Jesosy Kristy tompona eo. Maro ny tiana angatahana eo anatrehanao. Anondrika ny lohanay mpanajana izay tsirairay avy, izay maheno sy mahita izao fanompom-pivavahana ao anao Andriamanitra izao. Hangataka aminao izay etaetanay sy izay mahatery anay, hidonginay aminao, hitalaonay, hiadinay varotra eo anatrehanao. Ianao ny vavaka iry Tompo. Andriamanitra mpihaino sy mpamaly vavaka ianao, mahafantatra izay mahasoa anay, tanteraorako ny aben'ny fitiavanao sy ny indrafonao izany. Fifalianao anay mampiombona ny vavakay amin'ny ampinarin'i Jesosy Kristy manao hoe: Rainay izay Andriamanitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny ainy fanjakana, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny Andriamanitra. Meo anay anio izay nasaza aminay, ary melana ny mokay tahaka ny manalana izay rehetra taminay. Raha izay mitondra anay amin'ny fakapana,
manafana ratsy manano fanjakana sy ny ezy ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ok, petraka ny fiangonana. Andeha marana izao fitaom-pivavahana izao ary sika riavana ka ny larakira fa 3:700 ny andinin'ny voalohany no andeha rahantsika rehetra mihira hamarana izao fotoana izao. Ny andinin'ny voalohany ihany 3:700 andinin'ny voalohany. Andeha raha hitsangana isika aorian'izay dia ho atolotra ny tsodrano. Samponana riavana ny tsodramon'Andriamanitra izay atolotra aminareo mianaran'i Jesu Kristy tompontsika. Raiso fa tanterahany aminareo zany ary ho tanteraka aminareo ny ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesu Kristy tompontsika mpiandrondro lehibe miala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesu Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ok, petraka nareo hivavaka mangina ary saotra ny tompo aorian'ny hivavaka mangina anonona ny Trinité masina isika. Mpan'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Izay indray ary no fampom-pivavahana azo natolotra anao tamin'ity alahady maraina ity. Ankasitrahana ny ndraisanao fosaina tao anatin'izay fotoana izay. Tononona aminao isam-baravarana ny fiadanan'ny tompo ary manome fotoana anao amin'ny herin'ny an'ito izao indray izahay. Veloma tompoko.